Mbola tsy tena latsaka akory ny orana dia efa mitady ho sahirana sahady Tomasina amin'ny karazana loto sy rano miandrona. Na dia eo aza ny ezaka ataon'ny tompona ndraiky teto an-tanàna amin'ny fanadiovana dia olona na goavana sedraina ny fanterany fotodrafitrasa momba ny famohan-drano. Izy io zany a dia zavatra tena manahirana tokoa eto Tomasina. Ny antony hitantsika tsara fa raha ny système de canalisation zay misy eto Tomasina dia mbola tamin'ny fotoanan'ny vazaha. Zay no tena zavatra azo tsapain-tanana zany hoe tany hoany tamin'ny 1954 zany no nametrahana ireo fomba anino moa zany ny tambazotra zako hoe mba afaha mievacuer ny rano sy ny karazany izay tsy misy mihitsy fanatsarana. Iza nefa tsy mahafantatra fa marefo ny faritra Atsinanana sy Tomasina amin'ireo karazana loza isan-karazany na voajanahary io na ara-pahasalamana raha tsy laza afa-tsy ny resaka pesta farany teo. Volana vitsivitsy na andro vitsivitsy mialohan'ny fotoam-pahavaratra efa mandray andraikitra ny rehetra eto an-tanàna sy ny zava-misy eto an-tanàna ka izay indrindra no mahatonga ny io problème na évacuation na rano zany eto Tomasina. Ny zavatra moa tsy ho vita indray mpimaso hoe fa nazana tsy zany raha ny azoko ohatra fotsiny zao fa indroa teto nanao fanadiovana tamin'ireo 15 septembre teo nisy fanadiovana faobe izay niarahana rehetra niarahana tamin'ilay sehatra tsy miankina mba ahafahana zany nadio ny tanàna niarahana tsy ny préfecture moa mitarika an'io zavatra io miaraka tamin'ny commune ry tekika tsara fa na ny Tomasina azy am'izao efa indroa ngamba na intelo efa nivory mikasika ny mety fanatsarana izay atao iarovana sao dia miverina indray le problème peste. Fantatra fa mandeha amin'izao fotoana izao ny fitadiavam-baolana amin'ireo olana voakasika amin'ity famohan-drano eto Tomasina ity.